Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente fikatsahana filaminana sy fampandrosoana toe-karena maharitra ny fialan'ireo filoha teo aloha amin'ny sehatra politika no hitan'ny sefafi fa vahaolana tokony hirosoana aoriany ny fampihavana-pirenena izay ho tanterahina nanday izany avy amin'ny ankolafy ravalomanana izay mikatsaka ny fomba rehetra hatongavana aingany eo amin'ny fitondrana ankehitriny hatreto hodiny rehetra fanina ny toeran'ny mpanohitra etsy tsibazazy rehefa nitsipaka ny motion de censure farany teo ny ankolafy ravalomanana nolavin'ny fitsarana ny famohanany Jean-Marc Komba Vonjimaika mitoy ny fijanonany miaraka amin'ny mpiasan'ny ACM misa efatra any am-ponja tsy mangarahara ny fomba fiasan'ny fitsarana amin'ny fanaovana famotorana hoy ny mpisolo vava ny mpiambina manokana ny filoham-pirenena teo aloha ity nilaza ny fianakaviany androany fa marary Jean-Marc Komba kerozena no nandorana ny rovan'ny Manjakamiadana hoy ny fikambanany ampanjaka sy ny taranak'andriana 7 taona teoriny na may azy tany États-Unis no nataony fanadihadiana ho azy ireo nodorana ny rova fa tsy may ary misy resaka politika ny anton'izany tsy manaiky tompona ndraikitra amin'izany kosa ny amiral Didier Ratsiraka raha toa ka manakato ambaravarana ny mpanao gazety ny filoha teo aloha Zafy Albert izay filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany tsy ampy ny bilita tokana ho an'ny faritra Toliary nandritra ny fifidianana ny birao lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara natao androany amin'ny ankapobeny nizotra mpilaminana ny fifidianana teto Antananarivo ivoaka androany alina ihany koa ny vokatra Vonjimaika eo am-pamaranana ny famisambato amin'izao fotoana izao ny etsy amin'ny CPM Antsakaviro Meksika vaovao farany nivoaka mahakasika ireo mpianatra 17 tsitapopoka maty novonoina avokoa izy ireo ary nidorana ny razany niaiky ny eloka nataony ireo olona voaroroy tamin'ity raharaha ity tsy manaiky izany kosa ny fianakavian'ireo mpianatra ny andindin'izay avy hatrany aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ray andehanany amin'ny WC public ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa kabine ny 2 novambra ka hatramin'ny 1 amin'ny 3 desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Changong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense tsotra ny fandraisana anjara mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe fisarihana ny 1 amin'ny 3 desambra Baolay ny tsara trano ho antsika rehetra vahoaka malagasy erina Antananarivo sy manerana Madagasikara ny fiangonana évangélika chaîne dia manolotra ho anao fitokoana filazantsara lehibe na croisade nationale iarahanao amin'ny bishop Dag Howard Milis izay mpitohy filazantsara lehibe maneran-tany sy ny fiangonana évangélika chaîne ny zoma 1 amby 20 sy ny sabotsy 2 amby 20 ny volana novambra ho avy izao samy amin'ny 2 sasany tolakandro ary ihany koa ny alahady 3 amby 20 novambra amin'ny 7 maraina sy amin'ny 6 maraina ary ny hariva amin'ny 2 sasany tolakandro fotoana fitokoana filazantsara lehibe izay fandraisanao fanasitranana famonjena fahagagana fitahina ary fiovana goavana avy amin'Andriamanitra fotoana fitokoana filazantsara lehibe izay misokatra ho antsika rehetra na iza na vaiza manerana ny Madagasikara tongava maro azy fa azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao palais des sports Mahamasina zoma 1 amby 20 sabotsy 2 amby 20 ary ala 3 amby 20 novambra ho avy izao miaraka amin'ny bishop Dag Howard Milis sy ny fiangonana évangélika chaîne Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres,
TOL, retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 6 au 9 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Soca vitre en Outapén, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca vitre en Outapén. Très sincèrement à votre service. Ahoana zay? KOLO TV ve jerenao io? Iaia. Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva ko. Azantsara zany ianao tao tena qualité. Numerika. Taloha, TV ihany hitanao tao. Fa amin'izao efa miampy ireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. Ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière Informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme, Bac+2 à Bac+5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanana amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loha teny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabine. Ankasitrany ianao tomboky lasitsomboky vavy manjoy hatrany fahita lavitry ny KOLO TV, miaraba anao tonga sao tanatin'ny fampahalalam-baovao, miaraba manokana ireo mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV any amin'ny faritra toy ny any Antsiranana sy Toamasina. Ny lafin'ny politika vetrano isantarantsika ny fiarahana amin'ny tian'io no lavin'ny fitsarana, ny famoahana vonjimaika ny Jean-Marc Komba mitony fijanonany miaraka amin'ireo mpiasan'ny ACM, miisa 4 ny amponja mandritry ny fotoana tsy mbola voafaritra tsy mangarahara, ny fomba fiasan'ny fitsarana amin'ny fanaovana famitorana, hoy ny mpisolo vavany ity mpiambina manokana ny filoham-pirenena teo aloha ity, nilaza ny fianakaviany androany fa marary Jean-Marc Komba nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety io hariva io. Arao ny fanadety. 12 andro izao no nitazomana ny Jean-Marc Komba, mpiambina manokana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Ny raitsy kombakomba tamin'ny fampidirana ny filoha teo aloha ny nampangana azy. Hatreto anefa tsy mbola mazava ny dinga nataon'ny fitsarana mahakasika ny fitazomana azy, hoy ny mpisolo vavany. Mangataka ny anaovana enquête au fond an'ireo olona arovany noho izany ity mpisolo vava azy ity. Zay didim-pitsarana zay nandany fangatana fafana vonjimaika izay zay no acte de procédure farany any zao nangataka ny anaovana ny enquête au fond an'ireo olona arovako ireo dia miandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana amin'izay zavatra zay enquête au fond zay ka zay enquête au fond nangatahako zay zao no ataonay manaraka nangataka zay hoe mba ho atao famitorana anay le dossier amin'ny juge d'instruction dia mbola tsy niditra amin'izay enquête ny juge d'instruction zay zany tsika zao. Mangataka ny anaovana fanadihadiana ireo olona Ravalomanana izay nanatrika ny fahatongavany teny amin'ny tranony ny faha 13 ny volana oktobra ihany koa ny fianakavian'ny Jean-Marc Komba. Efa ho 3 andro kosa izao no tsy salama ity mpiambina manokana ny filoham-pirenena teo aloha ity raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Maître Eric Fitsono mitondra ny vaovao zay hoe marary misy amin'izao fotoana izao. Fa 2 andro no komaly zany ngamana efa afakomaly azy. Ny olona zay hita tamin'ny fahitalavitra, hita poko hitam-pirenena hoe niaraka tamin'iny andro iny. Hatramintsika amin'ny teny zao fa 12 andro ny tazomana ny Jean-Marc ny ponja androany mbola tsy nisy na iray aza tamin'ireny olona ireny zay hita hoe niaraka tamin'ny Ravalomanana tamin'ny fotoana natongavany mbola tsy nisy na iray aza hoe nalainam-bavany koa na hoe natao famitorana. Tsy mbola vita famitorana ihany koa ireo mpiasan'ny ACM miisa 4, izy ireo zay tsy afaka miona amin'ny mpisolo vava azy ireo ihany koa.
mbola mandidina izay raharaha maro karavalomanana izay hatrany diso zotra mpanadihadiana ve ny fitondram-panjakana tsy fototry ny fanadihadiana tao ankehitriny ny maro karavalomanana raha ny fanazavana no entin'ny ministera ny fitsarana omaly fa olona inoana fotsiny ihany ao anatin'izany raharaha izany mampimetra-panontaniana ny zava-miseho hoe iza ny poiran'ny olana ka nahatonga ny savorivory ary napiditra ponja any Jean-Marc Komba sy ireo mpiasan'ny ACM miisa 4 tsy ny fidiran-dravalomanana tsokosoko teto Madagasikara ve maro arak'izany no mihevitra fa pirofo ny fitongelana ny fanjakana mahalona ny mpanao politika sy ny olon-tsotra ny raharaha tahaka izao arao ny fanadihadiana. Fanontaniana maromaro no apetraky ny mpanara-baovao satria ve mpanao politika maro karavalomanana ka na izy aza no niteraka ny olana dia tsy izy no fototra anaovana ny fanadihadiana. Nahoana no olon-tsotra no migadra sy miditra ponja nefa ihany koa tsy tompon'andraikitra voalohany amin'ny orinasa mampiasa azy izy ireo indrindra ho an'ny ACM izay manana rafitra antanatohatra mazava. Raha ny fizotra ny fanadihadiana ataon'ny fitsarana ankehitriny tsy maro karavalomanana no fototry ny olana fa ireo mpiasan'ny ACM mitovilarana amin'ny vavolombelona na ny olona voatonontonona amin'ny afera iray fotsiny ity filoham-pirenena teo aloha ity. Fitorian'ny ACM dia izay tafiditra rehetra ao anatiny ao nazazo ary mbola tsy nahita ankety tsy mbola nahita ankety ny gendarme dia nazara tsy malala an'izay hoe auteur principal na instigateur na complice na ninona ary tsy te hiditra amin'izay satria limite ny secret de l'instruction zany. Ho an'ny mpanara-baovao maro ihany koa dia karazan'ny fahalemeny fitondram-panjakana ny fihetsiny manoloana an'ity raharaha ity. Ho an'ireo mpanao politika pomba azy kosa dia tombony lehibe ho an'ny maro karavalomanana amin'ny maha-mpanao politika azy. Tao anatin'ny mouvance ravalomanana nalany an'ireo député 120 ireo ary tao anatin'ny mouvance ravalomanana nandreseny zany hoe Robesson tamin'ny premier tour ary mbola tagnatin'izany hoe anaran'ny maro karavalomanana filoham-pirenena zany no natafitana azy tamin'ny deuxième tour ary fantatsika tsara fa 700 mahery ny azy ny vatony. Tsy misy fantatra treto ny hoe amin'ny fomba ahoana no nidiran-dravalomanana marika teto tsy hany no mahamaika ny fanjakana. Ireo mpiasan'ny ACM izay isan'ny niaran'ny fahatongavan'ilay fiaramanidina avy atsy Afrika Atsimo fa tsy hoe tomponatoka nampiainga azy tany ary nampiditra sy nampipetraka izany fiaramanidina izany tao amin'ny seranam-piaramanidina Tsirabe. Mampametra-panontaniana momba ny tena tanjona amin'ity raharaha ity ny zava-misy. Tsy voakitikitika treto ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny ACM. Tsy vao ity raharaha ity ihany anefa no nahenona ny anarany fa hatramin'ny fanodikodinam-bola tamin'ny fomba fitantanana. Raha kapoka ny raharaha toy ny tsy mahavita manadio ny manodidina azy ny filoham-pirenena. Fa mbola amin'izay lafy ny politika izay hatrany manana ny vahoaka ao an-damosiny avokoa ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara tsy dia vahaolana loatra ny fanajanonana azy ireo eo amin'ny sehatry ny politika raha nambara ny ankolafy ravalomanana anisan'ny vahaolana narosiny ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao amin'ny sefafi anefa izany no ny fikatsahana filaminana sy aingavao an'ny vahoaka malagasy iray manontolo fanadihadiana. Ny fialan'ireo filoha teo aloha amin'ny sehatra politika kosa nefa no hitan'ny sefafi fa vahaolana tokony hirosona aoriana fampihavanam-pirenena izay ho tanterahana. Raha ohatra izy moa zany ka hotazomina ny didim-panjakana zany namelohana anazy dia hoe omena grâce ianao fa tsy afaka intsony ianao milatsaka ho fifidianana teo aloha. Ka ny zavatra angatahana ary tao anatin'ny fanambarana izay dia ry zareo izay efa teo aloha ary nandray anjara daholo tamin'ny korontana sy ny crise sy ny zavatra tsy nety teto Madagasikara dia mba hiala amin'izay ary avela ny toerana ho an'ny tanora vaovao izay mety anaiky ny principe ny démocratie sy ny tanitandalana kokoa. Fa ao anatin'ny tanitandalana zany hoe omena grâce ry zareo teo aloha no ny eloka izay nataony ao anatin'ny constitution zany manana an'izay fahefan'izay ny filoham-pirenena. Fa raha mahazo grâce ianao dia tsy mahazo milatsaka ho fidiana intsony ary tokony hiataka hananaroatra ny retraite dorée hoy izahay tao anatin'ny communiqué anay. Mandany ny fialan'ny filoha teo aloha eo amin'ny sehatry ny politika avy hatrany ny ankolafy ravalomanana raha nanontaniana momba izay androany. Ho azy ireo tsy vahaolana izany manoloana ireo pomba azy. Tia filoham-pirenena raha ohatra zany ka voasazy ny filoha marika ravalomanana. Io moa tsy maintsy izy zany ny réconciliation nationale ka mino fa eo no ahitana ny marimaritra iraisana fa raha tena marina ny tokony hanao politika daholo zany ireo filoha teo aloha satria tsy tokony hipetraka amin'izao ao an-damosin'ireo filoha ireo dia misy ny vahoaka maro be ka ny tena ampivanina dia ireo filoha ireo aloha satria be dia be ireo olona ao an-damosina. Nisafidiny tsy hainy hoe hevitra mikasika izany kosa anefa ireo ankolafy politika maro samihafa
toy ny vondrona politika miaradia malagasy miara-miainga. Torak'izany ihany koa ny vondrona mampara raha noezahana nantsona ny telefônina androany. Fanambarana fahaefatra nataon'ny sefa-fito tao anatin'ny 9 volana nitondran'ny filoha Era-Jaonary Mampianina inomaly iny. Raha fitinina saika nitondra fanakianana hatrany ity sehatra fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena ity, ka ny fomba fandraisana andraikitry ny fanjakana sy ny fitarazoan'ny raharaham-pirenena no isan'ny nitondran'izy ireo fanamariana. Tamin'ity farany ity, nitodika manokana tany amin'ireo izay karakarany anatanterahana ny fampihavana-pirenena ny sefa-fi. Faraky ny fanambaranao tany anatin'ireo lohateny-baovao dia nitanterahana androany ny fifidian'ireo mpikambana andrafitra ny Bron ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara ho an'ny teto Antananarivo manokana mbola ao anatin'ny fanisambato tamin'ny 7 latsaka 2 minitra teo izay nazahoanay vaovao farany tao amin'ny centre de presse malagasy. Araka izany ary dia ireto ny vokatra vonjimaika tao teo amin'ny ivo-pifidianana io, mitarika vonjimaika eo amin'ny toeran'ny filoha Soava Andriamaro Tafika, eo amin'ny toeran'ny filoha Lefitra kosa Didira Tsimbazafy, eo amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly Miaja Slovarjona, efa lany ho mpanolo-tsaina kosa Elson Randrianindrina ary efa lany ho mpitanim-bola i Joseline Tsiava. Fa amin'ny ankapobeny ny zotra ampilaminana ny fifidianana ankoatry ny tanontolo ary etsakilan'izay, androany no ivoaka ny vokatra vonjimaika raha toka ny 7 novambra ho avy izao ny vokatra ofisialy. Alohan'ny fanadina irana amin'ny Michel Ranarjon. Nanomboka tamin'ny 9 vola maraina no nisokatra ireo biro-pifidianana miisa 5 manerana ny Madagasikara. Raha ny teto Antananarivo manokana tetsy amin'ny centre de presse malagasy ny biro-pifidianana. Adiny iray tsy katona ny biro-pifidianana filarana no hita teny an-toerana ary nataony kajikajy tsotsotra teo amin'ny 37 ny isan'ireo mpanao gazety teto Antananarivo tonga ny fidy sy nanefa ny adidiny. Amin'ny ankapobeny ny zotra ampilaminana ny fifidianana teto Antananarivo. Tamin'ny ankapobeny moa zany dia zotra ny lamina izay fifidianana ny andrafitra ny biro olafitra ny mpanao gazety izay saika nanerana n'ireo biro fantatsaham-basto ny isa 5 eto Madagasikara zany dia ny lamina. Nisy ihany ny olana madinidinika momba ny hoe tsy fahampian'ny bulletin tokana ho an'ilay fifidianana nasionaly fa efa vaovany olana mikasika an'izay moa tany Tuliara tany fahatany Tuliara zany no nahitana an'izay fa amin'ny ankapobeny dia milamina mizotra tsara ny fifidianana. Ny fananana ny karatra maha-mpanao gazety Matianina Ireriano no notakiana tamin'ireo mpanao gazety mpifidy. Etsy ankilany, matoky ny fangaraharan'ny fizotran'ny fifidianana ireo mpanao gazety tonga ny fidy teto Antananarivo. Jarina teto aloha ilay urina nivoaka tamin'ny voalohany teo tsy vidy dia donc ary ilay olona mangarahara azo saina hoe nizotra tamin'ny fangarahana ilay fifidianana somary irana fotsiny ilay hoe nisy filaharana lava be fa nefa hoe marika hoe nasotony fity ilay journaliste dia nandeha maraina daholo dia voatery lasa tsy maintsy nilahatra daholo hoe niara tonga teto zany dia voatery tsy maintsy niara nilahatra teto. Fahitako anazy aloha mizotra ara-dalàna tsisy olana mihitsiny. Ireo tompon'andraikitra nametrahana an'izany moa manateriteraka ny adidiny avokoa amin'izay hoe ampangarahara ny fifidianana izay tanterahana androany. Eo koa moa zany mpanao gazety marobe anisan'ny manara-maso ihany koa an'izay fizotra fifidianana. Fa amin'ny ankapobeny mizotra ara-dalàna tsisy azavatra kianina mihitsy ny lohatra eto. Mikasika ny vokatra avy any amin'ny faritra kosa indray aoriana ny fanisana ireo vato, mameno ny PV izy ireo ary mandefa izany aty Antananarivo. Ny 15 novambra ho avy izao kosa nivoaka ny vokatra ofisialy. Ratsaivo ny 5 ireo nilatsaka ho filohan'ny olafitra, 3 sekretera jeneraly, 3 mpitambola ary 3 ihany koa ny ho filoha lefitra. Fa ivadika lafim-baovao afaka teraka kosa indray isika kerozena nandorona ny rovan'ny Manjakamiadana ho ny fikambanan'ny mpanjaka sy ny taranaka andrinina 7 taona aty aoriana taoriany fanadidina izay natao tany Etazonia ho azy ireo nidorana ny rova fa tsy mahay ho azy ary misy resaka politika ny anton'izany tsy manaiky tompona ndraikitra amin'izany kosa ny amiraly Didier Ratsiraka raha tokana nakatom-baravarana tamin'ny mpanao gazety ny filoha teo aloha Zafy Albert izay filohampirenena tamin'izany fotoana na ny rova izany ho an'ny olon-tsotra tsy misy raha mazava ny momba ny fahamaizan'ny rovan'ny Manjakamiadana. Ary ny fanadidina. Atoko mbala saintra salama zay dia marina momba ny rova. Isany nandoro dia izy fa efa ela kosa zay. Izany nandoro azy. Hatramin'izao dia mbola tsy fantatra hoe izany nandoro azy hatramin'izao. Le volamena tao ve zany marina fa nitsonika daholo. Le arsivantsika reny ve fa tafaverina daholo sa may tao daholo tena tsisy niraisina mihitsy. Herintaona sisa dia ho feno 20 taona ny 9 novambra namain'ny rovan'ny Manjakamiadana. Toy ny vitavita ho azy avokoa amin'izao fotoana izao, ny teboka rehetra iverin'ny olon-tsotra fa mila famakafakana mahakasika izany, toy ny fanadihadiana ny antony,
ny tompona andraikitra ary namain'ny rova. Nivoaka tamin'ny fanginany kosa ny fikambanam-ben'ny ampanjaka. Milaza izy ireo fa manana pirofo ahafahana mamaritra ny antony sy ny tomponato ka namain'ny rova. Io zany tsy hoe mahay azy fotsiny zao fa tena nisy nandoro ary vazaha no atotony kotrika ary nisy ihany koa karana tafiditra tao anatin'io ary misy koa malagasy izay mpamatika tanindrazana. Zay zany ny zava-misy ary lasantsy kérosène no nandoronan'izy io araka ny expertise izay natao tany États-Unis ka ny hevitra dia tokony mbola sokafana indray ny dossier mikasika an'io ny fandoroana ny rova Manjakamiadana io fa tia mba te antany kely ny filoha Ratsiraka sy ny filoha Zafy taloha raha nanao campagne présidentielle dia nifampiresaka tao anaty propagande dia niteny filoha Ratsiraka hoe iza nandoro ny Manjakamiadana dia namaly professeur Zafy hoe iza nandoro nandafa varatra. Dia mba tiako hoe mba hazavain'izy mirahalahy kely hoe inona ny dikan'izay fanontaniana zay. Voatonona ny anaran'ny Didier Ratsiraka, voatonona ny anaran'ny professeur Zafy Albert izay filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany. Tsy nisy nahitana mangirana ny hevitra avy amin'izy ireo. Ho an'ny amiral Ratsiraka, avy hatrany nilaza mazava izy fa tsy isany nampandoro ny rova. Tsy ametsiniany arô raha milaza miara-mahita mipasoko anefa malama fa tany andafy atoko sy nandoro ary tsy nampandoro any rovany Manjakamiadana. Toraka izany ihany koa andrema tora journal mampianina tsy nihenataona ny dafy naterahany ve io dia andorona Manjakamiadana nampandoro Manjakamiadana angamba tsy azo inono zany moatsy izany raha. Tsy misy anaran'olona voatonona hatreto, tsy misy tompona andraikitra voasambotra na rehefa hoe natao fanadihadiana. Ho tahaka ireo raharaha goavana rehetra niseho teto amin'ny firenena toy ny namonoana ny filoha Ratsimandrava ve ny hafaran'ny afera Manjakamiadana. 520 miliara ny mbola ilaina narenana ny rova, hoy ny fikambanan'ny ampanjaka. Mbola vao ny 900 ny asa fanarenana ny fotodrafitrasa lehibe no vita tao anatin'ny 70 taona. Fa eo amin'ny lafiny fitrandrana renakibon'ny tany kosa indray mikasa ny anangana orinasa mpitrandraka charbon ny fanjakana malagasy raha nambarany ministry ny indostria. Izany dia noho ny fangatahany orinasa roa voalohany amin'ny fampidirana hetra betsaka indrindra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana olana goavana voalohany tsy ahafahany ireo orinasa ireo mampivelatra ny fitrandrana anefa ny herinaratra izay mampitombo ny masokarena ny arao ny fanadihadiana. Ny 700 ny akora ilaina amin'ny fanamboarana simenitra dia hita eto Madagasikara avokoa. Isan'izany ny calcaire akora fototra hatramin'ny 700 izay mampanakarena ny tany eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Eto Ibity Antsirabe calcaire 700 hatramin'ny 1000 taona isan'andro no trandrahina, anamboarana simenitra hatramin'ny 700 taona isan'andro. Ity simenitra ity no mandrakotra ny 100 taona tsena anatiny. Manana vina hamokatra avy telo eny ny orinasa amin'izao fotoana izao, saingy mbola sakana goavana ho azy ireo ny tsy fahampiny ny herinaratra. L'énergie est un des domaines importants. Vous avez vu, nous avons besoin pour notre nouvelle usine de 9 MW de capacité électrique. Manandanja tokoa ny angovo satria izahay dia mila herinaratra hatramin'ny 9 MW, tsy mbola afaka mahazo izany amin'ny alalan'ny jirama nefa izay hatreto. Manantena araka izany izahay ary matoko ny fanjakana malagasy mba hametraka politika ny angovo azo ampiarina eto azona mamaly ny filan'ireo industria. Tsy ho ana ihany fa ho an'ny vahoaka manontolo izay mila herinaratra ao an-tokantranony. Mais aussi de tout consommateur malgache qui souhaite avoir de l'énergie, ne serait-ce que pour allumer sa maison, dans sa maison. Amin'izao fotoana izao hatramin'ny 20 miliara ariary isan-taona no hoetra ampidiriny ity orinasa ity amin'ny kitapom-bola mpanjakana mitondra famoronana asa mivantana 300 sy tsy mivantana 250. Ny 700 ny fandaniana ataony dia ho an'ny herinaratra avokoa. Mifampiankina ny politika ny angovo sy ny politika ny indostria, hoy ny ministry ny indostria tsy afaka mandroso ny indostria raha tsy matipaika ny famokarana angovo. Tosika afaka hoentin'ny ministera anampiany ireo orinasa mpitrandraka amin'ny fanamorana ny fahazonany akora ilainy. Mila charbon manko ty toerana ty. Mila charbon ihany koa Ambatovy. Ka zareo hatramin'izao dia manafatra ny velany. Ka ny demande de charbon eto ny Ambatovy mety afaka ikrevatsika industrie anankiray ihany koa atoato raha izay ny hozerena miaraka satria mbola lafo ny exploitation amin'izao fotoana zao. Mahakasika ny orinasa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny orinasa Tico kosa nambaran'ny ministry ny indostria fa na dia mamorona asa hatramin'ny 3 alina azy zany dia mbola miandry indray ny famelomana azy noho ny raharaha politika amin'izao fotoana izao.
Ivadika eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray isika fianakaviana mahery ny 300 no nahazo tany misitaka an-drenivohitra androany hipokapoana tanteraka Antananarivo ary tsy mitsaha-mitombo izany nandritra ny 5 taona nifanesy ny boriboritany voalohany ny ohatra dia misy hatrany amin'ny 5,994 alina ny monina isaky ny metatra toradroa tetika asa famindràna ny poniny ambanivohitra no vahaolana akaiky indrindra araka ny nambarany filohan'ny fikambanana Afary nanasongadina izany izy ireo anio 9 novambra andro iraisam-pirenena ho an'ny fanajariana ny tanan-dehibe fanadihadiana. Simba ny rivotra iainana marary ny aretina maro karazana ny ponina mitangana ny isantsiana sy mitohana ny fifamoivoizana etsy seroa santionany ihany ireo amin'ny olana teraka ny fitangorona ny ponina eo amin'ny tanan-dehibe iray manamafy izany ny mpandraharaha iray ao aminatiny sehatry ny fanajariana ny tanan-dehibe. Tsy mety fahasalamana voalohany indrindra aloha dia efa tsy mety. Tsy vita nefa be dehibe ny ponina Antananarivo ny tangorona fa mbola piny tomobile be dehibe sy miaraka aminy izany setroka maloto avoaka ny tomobile dia tsy mety zany tsara zany miala ny Antananarivo ny tena mety na ny birao ary irina hoe birao mpanjakana mba hiparitaka ivelan'ny tanana na misitaka ny Antananarivo milamina tsara daholo ny sécurité sy ndraitratra loatra amin'izao fahafantaranay azy fa hitako hoe ilaina zany no manao zavatra ivelan'ny Antananarivo amin'izao fotoana. Tokantrano miisa 700 indray eto an-drenivohitra no nahafeno fepetra ka hisitraka ny tany najariany ny Afariany Soany Adanana. Lalovan'ny lalam-pirenena faha-efatra 17 kilometatra miala ny renivohitra no misy ity toerana ity. Ananganana tanàna misy ireo karazana foto-drafitra sa fototra ilain'ny ponina. Trano fonena ny famatsian-drano fisotro madio, tsena toeram-pitsaboana. Ankoatr'ireo samy manana anjara asa fivelomana izay onony ny antoerana. Ny tanjona dia nanana malagasy ny tany rehetra. Ny tanjona ihany koa dia ny hoe ahoana ny ahafahana mametraka n'ilay ady ny fahantrana satria manan-karena ny firenentsika ary na fa tena diso tsetsina loatra Antananarivo renivohitra sy manodidina. Manoloana ny tanàna vaovao misy fiariana dia tsy misy olona afaka hipetraka ao rehefa tsy miary mba hirovana mialatra sy ny tsetsitra ny atsembohan'ny sasany. Resy lahatra ary mahatsapa ny voka-dratsy ateraky ny fitangoronana amin'ny toerana iray ireto mpisitraka tany reto. Misy ihany koa antony hafa nanosika azy ireo handrotsaka ny latsakemboka 703 alina sy 1 hetsy ariary na dia misy ny fahasahiranana azy araky ny fanadihadiana. Zay manana taranaka dia tianay mba hivoarany taranakay mba misy hodimbiasan'ny zanaka mba tsy mijanona amin'izao foana ilay fiainana. Ny ampiovany fiainana iray manontolo mihitsy zany mba te hivoatra hiotra amin'ny fiainana. Ny fanomezana tany no tena hifotoran'ny fikambanana hanao ahoana kosa ny fahefa-mividin'ny vahoaka mandritra ny fananganana sy ny fanorenam-ponenana tsy mbola fantatra izay tena ataon'ny fanjakana. Izy ve ireo trano morina tomboka tamin'ny tetezamita hitombo ary raha hitapitrisy isa-taona ny filanatrana eto an-drenivohitra ankehitriny. Vaovao raha-kolotsaina kosa indray nitondra hafatrana foanana ny herisetra anentanana andohetra ary azoto amin'ny asa fanadiovana ny sova malagasy androany. Ny safidin'ny sova ireo tanora ao anatin'ny tarika 20 isa eto an-drenivohitra no izy lahateny mora ampitana hafatra andian'ny faha-efatra amin'ny festi sova ity notanterana androany teny amin'ny tranom-pokon'olo Isotry ity nasongadin'ny mpikarakara fa hitazomana ny kolotsaina malagasy tsy ho matomomboka ary koa hatonga izany ho fitaovana azo anentanana ny manodidina no antony izao hetsika izao. Fanadihadiana. Vanim-potoana ny poiran'ny sova ny vanim-potoana fahampanjaka teo amin'ny tantaran'ny malagasy ny tsy mieto no isan'ireo nivoha izany voalohany. Fa iny voararany ny resaka sy ny takoritsika nandritry ny asa andavanandro fanompoana ny mpanjaka noho ny tsy fahombiazana io fomba fiasa io dia nanaiky ny mpanjaka fa azo atao ny mifampiresaka mandritra ireo fotoam-panompoana. Vaky ny sova rita fa ny asa natao ankira dia vita atao tsy natao lahateny tsotra aloha tany ampiandohana na ampiasaina kosa ny amponga mba hampisy gado na tia aoriana kely. Ary izy io dia karazana fitenena fomba fitenena ny tanora izy io zany araka ny lovatsofony. Taloha zany somary nambaniana kely ilay gadona tetemerina nefa io gadona efa napisaka ny razambe sady lova lovaintsika tetemerina tovy amin'ny kilalaka ny zarozareo foaziny siliva ary vaky zany fa amin'izao zao ny toeran'ny sova miakasa kokoa miavoavo tokoa. Ankehitriny dia mifoka ny rivotry ny fanatontolona ny malagasy ary tsy vitsy ireo kolotsaina verilanja hoy ireo mpiangalan'ny vaky sova. Izany no nanosika azy ireo ivohy indray ity mozika malagasy ity.
amin'ny mahalateny fitantaran'izay zava-misy azy dia mirakitra afatra ampitain'ny mpihira any amin'ny piaino azy ny gadona ny herisetra hita mirongatra eny anivon'ny fiarahamonina ny hetra izay matetika ny tsy voaloha ara-dalàna ary ny manodidina ny fahadiovana ireo aloha no namakina ny sova ao anany androany nankalazana ny andiany fahaefatra amin'ny festi sova. Hita fa efa manana ny asany izany le vaky sova amin'izao fotoana izao ka mio zay fa amin'ny heritaona sy fampanantenana nomen'ireo tompon'andraikitra dia hoe hiakatra ny tsaratsara kokoa zany ny fampisehoana sy ny zavatra fiarah-miasa ho an'ny zareo. Le vidolo reo mihira reo ary zay no nahafinaritra anazy tsy isan'le olona taloha reny fa vitsivitsy zany fa efa le tanketsa zany efa hitantsika amin'ireo solotena mihira reo. Isan'ny nahalalan'ny maro ny sova ny ampitapitao hira famantarana ny fandarana iray tao amin'ny ano manjerim-pirenena. Efa nahazo larana voalohany tamin'ny fananana vaky sova ihany koa taona maromaro lasa izay ny azo midoroboka. Azo lazaina ho nanamarika lalana maro no diavin'ny firenena araka izany ity karazana gadona sy mozika malagasy ity. Fa ny hôpitaly sy ny fitsaboana eto Madagasikara ny olana sedran'izy ireny ny taotry ny olona manatona hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana no ny tolotra omena sy ny vidim-panafody ireo no atolotra izy rakotindrinanao ao anatin'ny fandaharana alaliny ny alahady ho avy izao manomboka amin'ny 7 hariva. Fa maresaka avy any ivelany kosa no nakatoanantsika ny fiarahana amin'ny tian'ity Meksika vaovao farany nivoaka mahakasika ireo mpianatra 320 tsy tapopoka matinovonoina avokoa izy ireo ary nidorana ny razany ny aiky ny eloka nataon'ireo olona voaroroa tamin'ity raharaha ity tsy manaiky izany kosa ny fianakavian'ireo mpianatra ireo fanadidina amin'ny sarin'ny France 24. Mitaky ny famoahana ny famarinana ireto mpanao fihetsiketsehina ireto. Ray volana mahery izao ny andro ny fanadihadiana mahakasika ireo mpianatra 320 sy tapopoka tao Iguala, Meksika izy ireo. Namana, fianakaviana, olona akaikin'ireo mpianatra nalain'ny mpitandro filaminana ankery ny volana septambra lasa teo izy ireo ary tsy manaiky ny vaovao navoaka ny fanjakana farany. Fanambarana izay nilaza ny fiaikekeloka nataon'ny olona no samborina voalaza fa mety tompon'antoka tamin'ity raharaha ity. Telo izy ireo nanao izay fiaikekeloka izay ary samy ao anatin'ny fikambanana Guerreros Unidos. Raha ny fanambarana nataon'ny ministra ny fitsarana Meksikana, olona 470 ahitana mpitandro filaminana, mpiasa mpanjakana ary olona efa voahelika no samborina taorinina ahitana ireo lavaka fandevenana tao Iguala ray volana lasa mahery izao. Etsekilany, sarotra ny namantatra ny mombamomba ireto mpianatra ireto noho ny famonoana feno abibina natao tamin'izy ireo. Tonga tamin'ny fangalana manampahaizana manokana amin'ny fanadidina moa ireo fianakavian'ireto mpianatra ireto noho ny tsy fahatokisana ny fanadidina ataon'ny fanjakana. Izy ireo izay tsy manaiky ity fanambarana ataon'ny fanjakana ity ary manohy ny fanadihadiana trano mahakasika ity raharaha ity. Raharaha izay niseho ny 9 septambra lasa teo ary ampangana be ny tanàna ny antoerana sy ny vadiny miaraka amin'ny polisy munisipaly any antoerana. Tsy fototry ny fanadihadiana atao ankehitriny imarika rahavalomanina raha ny fanazavany ministera ny fitsarana omaly fa olona enona fotsiny ihany ao anatin'izany raharaha izany mbola hijanona any am-ponja kosa i Jean-Marc Kombana de Marary araka ny filazan'ny fianakaviany azy. Ny fialan'ireo filoha teo aloha amin'ny sehatra politika no hitan'ny sefa-fifa vahaolona tokony hirsoana aorian'ny fampihavanam-pirenena no tanterahana androany ny fifidianany Braun ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ary farany araka ny efa narahinao teo no tanterahana androany tetsy amin'ny tranom-pokon'olona Isotry ny andiany faefatra amin'ny festi sova. Dia izay koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tian'io ity saorana ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany azatino amin'ny 7 latsaka faefany no narahinao ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente